Ry havana ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika ry havana. Ankehitriny izay ry Tompo Rain'ny izay ny an-danitra dia misaotra anao hatrany. Fa nomenao indray izay izao volana vaovao dia ny volana May izany. Mino izay Tompo fa manao zava-mahagaga hatrany eo amin'ny fiainanay ianao. Iaino ny vavaka ataonay ihany koa. Ary ao anatin'izany Tompo no androranay feno ny fiainana iray manontolo mba hanjakanao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia arabaina isika fa tratry ny volana May, ary volana izay iainantsika aloha hevitra vaovao indray, izay tsy inona akory fa hoe mitaridalana amin'ny fanahy masina. Anio dia ny nambaran'ny Nehemia ato amin'ny testameta taloha no hozaraina amintsika. Iray ihany ry havako ny bokin'ny Ezra sy Nehemia tany am-boalohany, fa tateo aoriana vao nizara. Noho izany dia toy an'ny Ezra ihany ny Nehemia. Nehemia dia governeura teo ambany fanapahan'ny Persianina na ny Iranianina amin'izao androtsika izao, fa tsy mpisorona tahaka ny Ezra akory. Nahazo lalana tamin'ny fanjakana izy, hiverina any Jerosalema, hanorina ny manda. Izany dia zavatra niseho taorian'ny fahababoana tany Babilônia. Mafy ry havana ny natrehan'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany satria teo ny fanoheran'ny fahavalo toy ny Samaritanina, ny Arabo sy ny sisa, ka sady mivavaka ireto zanak'Andriamanitra ireto no niasa ary niady ihany koa tamin'ireo fahavalo ireo mba ho vita amin'ny manjan'i Jerosalema izay noravain'i Nebokadnezara. Eto amin'ity toko 7:1 ka hatramin'ny 7:30 ity dia azo omena lohahevitra tahak'izao hoe ny fifadikanana sy ny fiheken-keloka. Mizara roa ny toko 7 ity. Voalohany, ny fizarana voalohany dia mampafantatra antsika fa misy ny fiomanana ho amin'ny fifonana sy ny fifadikanana. Izany dia hita amin'ity toko 7 ity, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 tapany voalohany. Ny fizarana faharoa dia ny vavaka fibebahana. Ao anatin'ity fizarana faharoa ity izany no ahitantsika ny andininy 20 ka hatramin'ny 120 amin'ity Nehemia toko 7 ity. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vahoaka ianao, sady nanome azy rano raha nangetaheta izy. Eny, 70 taona no namelomanao azy tany anefitra, ka tsy nanan-java-mahory akory izy. Tsy rovitra ny fitafiana, ary tsy nivoto ny tongony. Amen. Nehemia toko 7 andininy 20 sy ny andininy 120 ry havana no misy an'izany. Ambara ao anatin'ity tonom-bavaka ity ary fa tsy nahafoy ny olona nivoaka avy tany Egipta Andriamanitra karakara ny fiainany, nanome ny many, nanome ihany koa ny andro rahona sy andro afo hitarika ny vahoakan'Andriamanitra andro aman'alina, ary ambarany eto fa nanome koa ny fanahin'Andriamanitra mba hampianatra sy hitaridalana ny olona nandritra ny 70 taona tany anefitra. Andriamanitra miaraka amin'ny olona izany ny fanahy masina mba hahatonga ny olona lala ny sitrapony, ary mampianatra izany koa, ary mitaridalana mba hahazoana mamahatra tanteraka ny tian'Andriamanitra hitondrana ny olona. Dia eto izany ao anatin'io vavaka io, Nehemia ao anatin'izao ady sarotra hatrehany fanorenana ny mandan'i Jerosalema izao, eo anoloan'ny fanoheran'ny fahavalo, ao anatin'ity vavaka ity dia mampahery koa Nehemia. Mampahery izy fa namafy aza zao hatrehan'ny vahoakany izao, dia tahak'izany koa ny zava-nisy tany anefitra. Tsy mahafoy, tsy mahasaraka azy ireo Andriamanitra, fa mitaridalana, mampianatra ary manatrika ny vahoakany mandrakariva. Noho izany dia tanjon'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany dia nitafiditra any Kanana. Ary ny tanjon'ny vahoakan'Andriamanitra indray izany eto dia ny zanak'Israely dia tsy inona akory fa ny ahavitana ny manda, dia mba ho vita tanteraka izany. Ry havako, tsy akoho dia afaka mandray an'izany mba ho fampianarana indrindra amin'izao fiandohan'ny volana andiniantsika ny amin'ny hoe taridalana antsika fanahy masina izany, dia izao izany.
na inona zavatra mafy miseho amin'ny fiainanao, dia rehefa misy mahatoky an'i Jesosy Kristy ianao dia manatrika anao koa ny fanahy masina. Dia ny fandriana ao anatin'ity volana ity izany dia hitari-dalana antsika amin'ny fanahy masina, hiaraka amintsika amin'ny fanahy masina, ary azo traikefa vaovao indray isika amin'ny fiarahana amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatin'izany, hoentintsika mamakivaky ny androm-piainana sisa rehetra. Dia mba ho volana hamalian'Andriamanitra hatrany vavaka amin'izay fanangatahanao hatrin'ela teo amin'ny tompony ity volana ity ry havako. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao ary izay Andriamanitra fa tena tianao ny olonao. Dia mangatak'izay ny fanahinao masina mba hameno ny fiainanay hitari-dalana sy hampianatra anay Tompo, mba azahoanay manao ny sitraponao, dia azahoanay koa mantanteraka ny tanjona tianao hitondrana anay. Dia ho voninahitra ao izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.